Pandeha ety ambin'ny folo amin'ny zato ny tao anatin'ny fiarahamanidina tonga tao Nosy Be araby tany avokoa ny ankamaroan'izy ireo tsy maintsy natao nanaraka ny fenitra sy ny fipetraram-pahasalamana ny fandraisana ity fiarahamanidina ity sy ny mpandeha tao aminy io ny ministra ny fitaterana sy ny fizahantany efa maro tamin'ny reprezentany no efa tsindrin-daona ny andro ity fotoana nisokafan'ny fizahantany ao Nosy Be ity indray fanadiadina. Iray Oktobra, daty voatondro sy nambarany filoham-pirenena fa isokafan'ny Nosy Be indray amin'ny fizahantany sy ny sidina iraisam-pirenena. Ny tolakandro no nigadina ny fiaramanidina Ethiopian Airlines izay nitondra ireo mpandeha. Niavaka tsy tony mahazatra ny fitsenanan'ny mpandeha tamin'ity fotoana ity. Noezahina najaina ny fipetraram-pahasalamana, napetraka avokoa ny tunnel désinfectant, ny fanaovana ny arovava. Tsy maintsy manaja ny fepetra fihibohana mandritra ny 27 ora ihany koa ny mpandeha. Efa maro tamin'ireo mpizahantany no efa tsindrin-daona ny andro ity fotoana nisokafan'ny fizahantany ao Nosy Be ity indray. Isan'izany ity fianakaviana mpizahantany italiana ity izay hanao fialan-tsasatra ao Tsarabanjana. Depuis la Suisse jusqu'ici, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a dû passer par Addis Abeba. L'avion a eu un petit peu de retard, mais rien de grave. Ici, c'était vraiment très bien organisé. On est très content. C'est pas la première fois qu'on vient ici. Et cette fois, aussi s'il y a le contrôle sanitaire comme ça s'est très bien passé, ça passait très vite, pas de problème. Oui, on est en vacances. Mandidina ny 20 isanjato ny tapafenony ireo hôtely ao Nosy Be amin'izao fisokafan'ny sidina izao indray. Isaky ny talata sy ny sabotsy no misy ny sidina Nosy Be ary manomboka ny 20 Oktobra no hitohy Tsiankiato izany. Tafiditra ao anatin'ny ezaka tao mba hanarenan'ny fizahantany izay tena efa latsaka ankaterena. Raha tonga teo noho ny hetsika rehetra napetraka ny mpikarakara natao zany iny jeto iny natao zany ro mpanakanto zay nandray azy eo voanan'ny fiaramanidina natao ihany koa reo marika kely de kely natao na ny fanolorana an'ireny cache-bouche reny na ny fanolorana an'ireny gel reny dia manamarika zany hoe fa tena niomana ny aéroport'ny Nosy Be nandray an'ireo mpanjifa ireo zany rehetrarehetra mikambana dia azo atao hoe amin'ny ankapobeny zany nizotra ara-dalàna ny fahatongavan'iny fiaramanidina voalohany iny. Nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny ny fandraisana ny sidina voalohany tamin'ity androany ity tao Nosy Be. Akoatra ny kompania Ethiopian Airlines, misy ihany koa ny kompania hafa toy ny Airlink izay nijery ny fandaminana ary mikasa niverina indray amin'ny volana Novambra.